Mbola ho ampitombona ho aminareo any havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ento eo amin'ny Jesoa ny olona handray ny batisan'ny fanadiovana. Ento eo amin'ny Jesoa ny olona handray ny batisa ny fanadiovana. Tatsika izany amin'ny mofinainantsika an'io filazantsara araka LIOKA toko 7 ny 5:10 hatramin'ny 9:20. Ento ao amin'ny Jesoa ny olona handray ny batisan'ny fanadiovana. Sady mpaminany no mpitory-teny malaza i Jaona mpanao batisa. Tena miaiky ny tory-tenin'i Jaona mpanao batisa ny tany aman-danitra, ary tena nahavalalana, nahagaga ny maro mihitsy zany hitatsika eo amin'ny 5:10 dia koa ny voalaza manao hoe fa raha mbola niandry ny olona ka samy nisaina ny Jaona tao am-pony na izy ny Kristy na tsia. Hita zany ao anatin'izany fa tena nandray ho zava-dehibe ny tory-tenin'ny Jaona ny olona. Eo nefa dia voatery am-panahy Jaona nitondra an'ireo olona izay niantehitra sy nanantena azy tao anatin'ny vanim-potoana izay mahaketraka sy ilana famonjena, dia tsy maintsy mitondra an'ireo olona mangetaheto ireo Jaona ho any amin'i Jesoa. Naveriny ray zany, naveriny Jaona indray ny filazana eto hoe lay mahery noho izao, mbola ho avy izy lay mahery noho izao ary tsy mendrika haman'ny fehin-kapany aza aho. Ambaran'ny Jaona fa tsy izy lay mahery, tsy izy lay mpamonjy, fa mbola ho avy izy dia mpialoha lalana fotsiny ihany. Ary raha fanetretena lehibe amin'ny Jaona zany no asongadiny ity tenin'Andriamanitra ity, nitondra ny olona ho eo amin'ny Jesoa izy. Nentina ho eo amin'ny Jesoa ny olona na dia nanana na izy azy Jaona, satria mbola ambaran'ny Jaona mazava tsara fa io Jesoa io no mpamonjy. Za nanao batisa koa izy, nanao batisa tamin'ny rano, fa io izay ho avy io teneniny dia anao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina sy ny hafa. Ary ambarany andininy 7:12 hoe eny an-tànany ny fikororoany hanadiovana tsara. Ny batisan'ny Jaona dia batisan'ny rano, fa ny batisan'ny Fanahy Masina ny an'i Jesoa Kristy kosa dia mitondra ny olona ho amin'ny fanadiovana tanteraka, fanesorana ny olona ao anatin'ny loton'ny fahotana ka mitondra azy ao amin'ny fanadiovana tanteraka. Ito zany ilay antsoina amin'ny teny hoe purification. Ny batisan'ny Jesoa dia mitondra ny olona ho diovina hiala amin'ny fototry ny fahotana zany. Eto raha mandinika tsara isika dia mbola naveriny Jaona fanondroany ihany ny fanasongadinana, fa ny antondian'io Jesoa Kristy ety an-tany enie dia hitady sy hamonjy ny very, hanafaka ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Arak'izany dia io Jesoa izay mitondra ny batisan'ny Fanahy Masina io no tena mpamonjy, io no tena famonjena. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, mamerina antsika indray izao tenin'Andriamanitra izao, hiverina amin'ny tena mpamonjy, tsy hitory tena fa hitory an Jesoa Kristy. Mety manana izay fahatsarantsika na mety manana izay tombon-dany anananao manokana ianao, fa adidinao ny mitondra kosa ny olona ho any amin'i Jesoa Kristy. Rehefa mitondra ny olona ho any amin'i Jesoa dia mitondra ny olona ho any amin'ny fanadiovana, ho any amin'ny fanafoanana ny tena, andraisana ny izay omen'ny Tompo. Ny zava-dehibe zany ry havaka eto dia tsy ny amin'ny fitalanjonana, ny amin'ny figagana
tahaka nyreto vahoaka reto zay gaga nahitan'ny Jaona, ny toriteny, ny fahagagana nataony, ny fampibebahana, ny fanaovana batisa, ny fomba fiainana, nahagaga ny olona daholo zany. Ary tsy zava-dehibe koa ny mitalanjona fotsiny, nagaga mahita ny Jesoa sy ny asa famantarana nataony ka mahatonga antsika teny hoe zany dia miaika an'io Andriamanitra io. Tsy izany fotsiny ny tanjon'ny finoana kristianina, fa nahatonga anao handray ny fanadiovana izay entiny ho amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Rehavako malala, raiso sy ekeo anao ary Jesoa, tsy ilay mahagaga fotsiny, fa Jesoa afaka manadio anao amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mahery zany afaka ny batisa izay natao anao, batisa mitondra anao amin'ny fanadiovana, batisa mitondra anao hiala amin'izay lotonao ho any amin'ny fiainana vaovao izay hitondran'Andriamanitra anao indray. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra, ho aminao kosa ny fanadiovan'ny Fanahy Masina. Amen. Ivavaka isika. Raha eo misaotra anao zay noho ny amin'i Jesoa Kristy ilay tonga fanadiovana ho anay, analanay tamin'ny otanay sy ny fahalemenay sy ny tsy fahatanterahanay rehetra. Ankehitriny izay hitondra ireny rehetrareny eo anatrehanao, fa tsy madio izay fa nodiovinao, tsy marina izay fa nohamarinonao, tsy masina izay fa nohamasinonao. Ary zany koa Tompo no fanantenana lehibe ho amin'ny fiangonana manontolo, andray ny fanavaozana ny fiainana tolotra ho anay. Dia mivavaka Izay ho an'ireo rehetra izay miantso ny anaranao, mivavaka Izay ho amin'ny fiangonanao, mivavaka Izay ho an'ireo kristianina rehetra, ao anatin'ny tsy fahasalamana, mila etaeta, mila vonjy, ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny olana maro samihafa misy azo pahoriana Tompo, mba vonjeo ka hiantrao. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tomponay. Amen.